lehibe moa zany ny androandroany ho antsika rehetra izay tonga manatrika anty fotoam-pivavahana ity. Azo lazaina hoe androm-pahasoavana ihany koa le izy. Amen. Satria araky ny efa nambarako taminareo dia hivavaka ho anareo aho, hivavaka ho anareo izay manana aretina eo amin'ny fo. Zany hoe tsy sapanao fa tena marary tokoa ny fonao. Efa nilaza mihitsy dokotera fa marary ny fonao. Hivavaka ho anareo ihany koa aho izay manana fo voafatotry ny faneratsy. Mino aho fa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko ho anareo zao dia isy fanafahana lehibe ho ataon'Andriamanitra eto. Amen. Fanafahana ataon'Andriamanitra ho anao, ho anareo, ho antsika rehetrarehetra. Noho izany hoy aho aminareo hoe mino ary matoky ary manana fanantenana famonjy anasitrana ary anafaka tokoa ny tompoandriamanitra amin'ity androandroany ity. Araky ny efa nambarako taminareo dia eto izy. Aiza izy hoe eto izy. Ary ny fisiny eto dia manamarina ny hetsika rehetra ho ataoko eto zany, na amin'ny alalan'ny teny, na amin'ny alalan'ny vavaka, na amin'ny alalan'ny fametratanana. Zao matsy mikasiany amin'ny fo io dia tantarako aminareo fa sarotra sitranina ny aretina eo amin'ny fo. Tena sarotra sitranina. Ary tsy misy olombelona mahay manasitrana zato isan-jato ny aretina eo amin'ny fo. Araky ny voalasan'ny Baiboly azy any amin'ny bokin'ny Jeremia 7:10 ny 7 fa manana aretina tsy azo sitranina ny fo. Tsy hoe manamaivana ny asan'ny mpitsabo na ny dokotera akory ny tenako raha mitena zany fa ny Baiboly mihitsy no manambara an'izany. Ary izay ambaran'ny Baiboly dia tena marina. Ny fo hoy izy dia manana aretina tsy azo sitranina. Fa ny mampahery ry fiangonana tonga manarika an'ity fotoam-pivavahana ity dia izy ity: ain'Andriamanitra tompoko ny manasitrana ny aretina rehetra. Anisan'izany ny aretina eo amin'ny fon'ny olona na ny aretina eo amin'ny fona manokana izay manarika ity fotoam-pivavahana ity. Ahoana ho ny Baiboly? Salamy 7:1 ataoko fa maro aminareo no mahay an'izay teny izay. Salamy 7:1 andininy 7 hoe zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra. Tsy izy akory io lazain'ny Baiboly hoe zay mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra io, fa lay Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, lay Andriamanitra narylanitra sy ny tany, lay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, lay Andriamanitra efa mandray an-tanana an'ity fotoam-pivavahana ity. Noho izany dia mafisiko le teniko tery aloha hoe anao vavaka ho famonjena anareo aho, anao vavaka ho fanasitranana ny fonareo izay marary aho, ary anao vavaka ho fanafahana ny fonareo izay azony devoly an-tanana ihany koa aho. Jony vavolombelona aminareo aho fa efa nambarako teto moa zany tamin'ny alakamisy teo. Ndre mandeha nisy lehilahy anankiray, raim-pianakaviana anankiray, dia rehefa nandreny momba an'ity fiangonana ity izy hoe misy fanasitranana ao amin'ny fiangonana Refy Androrakely, misy fanafahana ao, dia tonga tao amin'ny brako izy. Dia no tantarain'io lehilahy io tamin'izany fotoan'izany fa misy aretina ao amin'ny fony ao, ary ny 4 miditra hôpitaly izy ao anatin'ny volana ray. Miditra dia mijanona 2 andro 3 andro dia mivoaka, dia miditra indray dia mijanona 2 andro 3 andro dia mivoaka. Ny 4 miditra
hôpitaly izy ao anatin'ny volana iray ary vola be mihitsy paster ny laniko amin'izany dia nytantarana teo moa no le anaran'le aretina ao fony fa tsy taditiko le izy tsy haiko tsara le fomba fiteny azy fa tena mijaly a paster fanafoto vidiny zao ary ny tena raraha am'ilay izy zay ny tenyle io lehilahy io tamiko hoe androany vidy fanafody amina million aozy izy fa ampiasaina androany ihany io fa rapitso dia ondray ny dokotera aloha vaina ty mihitsy le izy aloha vaina ty mihitsy le izy dia ohatr'izany foana ozy izy ny ainako tena makivy mieritreritra le izy satria ny tena ozy izy marary tena matsapa mijaly ny vola ihako tsy an-daniny tena mikorina tahaka ny rano zay ny tantarany tao dia nampahery azy aho nambarako tamin'ny any Jesosy zay mpanasitrana ny aretina rehetra mpanasitrana ny aretina ny fo mpanafaka dia tena resy lahatra izy mbola tany an-trano ny ony izy dia fa resy lahatra hoe ny atokavako amin'ny fiangonana iny ela dia sitrana ozy izy halleloia ka rehefa niona tamiko izy dia vao mahita natanjaka ny finoana hoe niona amin'ilay pastera mihitsy aho dia nivavaka atao ilay pastera io zany zao no antenaiko amin'jenahy amen vita ny vavaka nitsofoko rano izy andeha ody akory ny zava-mahagaga riavana fa nanomboka tamin'iny andro nanaovana vavaka ho azy iny dia tsy nampiasa fanafody intsony izy halleloia ary no tantarany tamiko azy a somary nanana olona tamin'ny fianakaviana ihany izy satria avy an-trano dia nangony daholo fanafody tao an-trano dia nitorana ny sakanany olona hatramin'ny fanafody tsy mola nampiasaina dia nitorana ny sakanany fianakaviana izy fa iny dia ataonao vola be kely na tamin'io hoe ka na vola be ary zany tsy ampiasana intsony ozy izy efa sitrana ary mandraky tiany androany tsy hiverina tamin'ntsony ny aretinao amin'ny fony halleloia ary tena matanjaka tsara izy zao mavita miazakazaka ozy izy amen tahaka izany no ataon'Andriamanitra ho anareo izay manana aretina eo amin'ny fo amin'ity androandroany ity aoka iteka mafy an'Andriamanitra isika ary na dia tsisy any olona marary fo azy ianao dia ometeka Andriamanitra any amin'izany asa lehibe sy mahagaga nataon'izany amen dia indray mandeha ihany koa tsy ela dia tonga tao amin'ny tranona mpino anankiray aho fa narary teo amin'ny fo ity lehilahy ity dia toratorana teo amin'ny fony mihitsy ny tena narary tena isy aretina dia nyteny dokotera farany taminy dia hoe tsy mahazo mihetsika ianao tsy mahazo manao effort ianao tsy mahazo mibatabata zavatra ianao fa mipetraka fotsiny ao riavanao mafy be nge mieritreritra an'izany hoe ianao ray mpianakaviany tsy mahazo mihetsika tsy mahazo manao hesika mahery tsy mahazo miasa tsy mahazo manao asa melomana vady aman-janaka fa mipetraka fotsiny eo mafy mieritreritra an'izany hatramin'ny roviny dia tonga tany amin'njareo a nivavaka ho azy nametra tana taminy ary nyroako tanteraka ilay aretina tao amin'ny fony akory ny zava-mahagaga fa amin'izao fotoan'izao izy tahaka ny olona tsy marary tahaka ny olona tsy marary tahaka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra ho anareo zay misy aretina amin'ny fo halleloia Jesosy mahery mahagaga tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve mbola iteka faran'izay mafy tena mafy ome voninahitra Andriamanitra vo tamin'ny alady teo ihany koa ho anareo izay namonjy fotoam-pihavana teto alady ariva dia nisy ramatony joro vavolombelona teto narary tao amin'ny fony tao nanataina ny fony ary mamaly atrety amin'ny lohany aty dia manataina mampijaly azy 10 taona izy no nisa zay retiny zay
kanefa tamin'io alahady io hery ny androany dia novojen'Andriamanitra nositran'Andriamanitra no hafan'Andriamanitra izy eny niala tao anatiny mihitsy lay zavatra ratsy namatitra amin'ny fony dia ho iaho hoe ho tahaka izany ankoany no ataon'Andriamanitra ho anareo zay manana aretina ho fo ho tanteraka amin'izay mino ane zany halleloia dia izao ihany koa akoatra ny aretina nahazo toerana eo amin'ny fon'ny olona zay fotry ny fahoriana fotry ny fijaliana satria tsy misy olona marary fo ka hoe mahafinaritra ny fiainana tsara be ilay fiainana fa marary no foko fa zay rehetra marary fo dia mijaly ory akoatra ilay fanentanana mahazo ny fony akoatran'izany dia misy amin'ny fanaratsy ihany koa ilay fanaratsy eny amin'ny rivotra misy amin'izy ireny no nahazo toerana eo amin'ny fon'ny olona tena hoe nahazo toerana eo fon'ny olona tsy resaka zany tsanganangany zany fa tena tsy vitsy amin'ny olona no nahazahoany devoly toerana ny fony Jodasy aza tompoko raika tamin'ireo apôstôly Jesosy raika tamin'ireo mpianatra Jesosy zay nahazo formation tsara avy amin'ny Jesosy tsy nitandrina dia nahazahoany devoly toerana ny tena ny fony ka hoana moa no isalasalana fa tsy misy olona azahoany devoly toerana zany amin'izao vaninandro misy antsika zao dia izao rehefa nahazo toerana eo amin'ny fon'ny olona ny fanaratsy dia mitondra olana amin'ny karazany izy mitondra olana amin'ny karazany izy tsy misy hoe mitondra fiadanana izany na mitondra fahasambarana izany na mitondra fiainana mahafinaritra izany fa mitondra olana amin'ny karazany izy dia toy izao zany fisehony rehefa nahazo toerana eo amin'ny fon'ny olona ny fanaratsy araka ny efa nambarako tamin'ny heriny zay mbola mahafiziko amin'ity androandroany ity dia izao lasa ratsy fo lay olona rehefa nahazo toerana eo fonao zany fanaratsy dia lasa ratsy fo ianao lasa mora tezitra lasa masika lasa mora tohina ataoko fa ho anareo zay tonga teto amin'ny aladeriva dia naheno tsara mihitsy ny témoignage-ndreo olona be deaibe zay nijory vavolombelona teto ny tantara hoe lasa ratsy fo izy mora tezitra izy masika izy mora tohina izy olona zany nge riavany olona zany ho azy manokana olona zany eo amin'ny tokantranony olona zany eo amin'ny fiarahamonina ary la izy tsy hoe fananiny atao zay fampisehoana fo ratsy mora tetra na hoe masika na mora tohiny zay fa lay devoly nahazo toerana mihitsy no mibaiko sy mikomandy azy mandeha amin'ny fiainana tahaka izany le toetra le devoly mihitsy no tia devoly aseho amin'ny alalan'ny olona zay azo ny atanana eo amin'ny fo zany nge navoany Jodasy rehefa tafiditra tao amin'ny devoly nahazo toerana tao amin'ny fo ny devoly dia vita ny tsotro zao ny mamadika an' Jesosy ahoana moa no amadioka an' Jesosy Jesosy zay niantsoa ho apôstôly Jesosy zay nanositra ho apôstôly ary hitako miariary tena miariary fa ity no Kristy ity no Mesia ity no lay Andriamanitra tany an-danitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra fa maninona no amadika azy maninona no amadika azy tsy fananiny Jodasy zany fa no le devoly tafiditra tao anatiny nahazo toerana tao fony dia ohatrany tsy azo saina tsy toka saina izy fa voabaiko le devoly voatosiko le devoly mba amadika an' Jesosy dia tak'izany no mahazo an'ireo olona ratsy fo mora tezitra masika mora tohina fa akoatr'izany ihany koa lasa makahala tsotro zao ny olona azo ny devoly atanana eo amin'ny fo mitana lolo-po enti-po foana hainao zany hoe enti-po foana fa misatra kely mitranga dia efa enti-ny fony foana izy tsy mamela heloka sarotra amin'ny mamela heloka le olona na nisy ratsy azy ary masa mamaly faty mihitsy azy masa manao an'izany ny olona azo ny devoly atanana eo amin'ny fo
mbola olana iako zany riavanao, mbola tena olana lehibe mihitsy a ny olona ny fiaina tahaka izany. Dia eto moa manamafy a fa amin'ny akapobeny a dia mitondra toetra sy toepana-ratsy ny devoly rehefa nazo toerana eo amin'ny fon'ny olona. Kanefa tsy mety amintsika mpino kristianina zany, tsy mety amintsika tapa-kevitra ny anaraka an Jesosy ary manana tanjona no any an-danitra ny manana fiainana tahaka izany. Toy izao ihany koa ny zava-misy rehefa nazo toerana eo amin'ny fon'ny olona ny fanahy ratsy. Tsy maintsy manana olana amin'ny lafin-javatra maro ny olona nazahoany devoly toerana eo amin'ny fony, tsy maintsy. Ary anisan'ny olana azo antoka fa iseho eo amin'ny olona sy azo ny devoly atanana eo amin'ny fo dia ny olana ara-pitiavana sy ny olana ara-tokantrano. Matetika raha ny efa hitako tantarain'ireo olona izay tonga ao amin'ny boroko dia tsy matsangana tokantrano ny olona azo ny devoly atanana eo fo, na matsangana ihany fa dia mikorotana tokantrano, anjaka ny gidragidra ny tokantranon'ny olona izay azo ny devoly atanana eo amin'ny fo. Ohatra efa nisy zao tantarako aminareo zao, matoka mame ohatra moa mba hazava aminareo mihitsy hoe tahak'izany ny ara-tsy toetra ny devoly rehefa nazo toerana eo amin'ny fon'ny olona izy. Ohatra efa nisy zao ambarako zao, pino no ato amintsika io olona tantarako io fa tsy mitena anarana moa. Tamin'ny voalohany efa nanao izay azo atao ny devoly mpamaritra ny fo mba hatonga n'ity tovavy ity tsy hatsangana tokantrano, ary indrindra mba hatonga n'ity tovavy ity tsy ho tafarosa mariazy, satria teo mpanomanana mariazy izy tamin'izany fotoana izany. Tena nitondra olana lehibe tao amin'ity tovavy ity a ilay fanaratsy mpamaritra ny fo, tena tondra olana lehibe ary olana tsy mamela azy iroso amin'ny fanambadiana ilay olana tamin'izany fotoana izany. Tena hoe olana tsy mamela azy iroso amin'ny fanambadiana. Efa nisy fotoana netiko Jehova volomela tamin'ny radio, teny amin'ny radio tamin'izay fotoana izay. Dia ho aho manokana rehefa nahita ny olana tamin'ity vehivavy ity dia hoy aho hoe tsy ometsiny ilay lehilahy ilay rahalahy raha ohatra ka tsy hanambady an'ity vehivavy ity, tsy ometsiny, zarina tsapy izany hoe tsy ometsiny ilay lehilahy raha tsy hanambady an'ity vehivavy ity. Kanefa moa na dia izany ary a dia nampaheran'io tovavy io aho, nampaheran'io vehivavy io aho, ary taoriana fampahiresana dia nasaiko nandoaly tia vavaka izy eo n'olo mandoaly tia vavaka fa izaho mbola nao zavatra. Dia niverina teo aho nandray azy tokony tsy haiko adiny ray tateoriana sa adiny roa, dia nivavaka ho azy aho isaorana tompo fa taoriana vavaka nataoko azy resy tanteraka ny devoly mpandrava sy mpanakana azy mba tsy hanambady. Amen. Ary dia nivany ny olana ka dia vita somatsara ihany ny mariazy. Tena fandresena ho an'ny orana bavy io zany. Oreo olona tena manao ny ataony tahaka izany ke ny devoly raha ohatra ka efa nazo toerana teo amin'ny fonao hoe olana amin'ny karazany no entina. Fa resaka fanambadiana moa no teneniko androany dia mitondra olona amin'ny lafiny ara-pitiavana, manao sakana, manao izay tsolosoana amin'ny fanambadiana, manao izay andravana ny fifamofon'ny mpifankatia mba tsy ho tanteraka mihitsy fikasana tsara hoe iroso amin'ny fanambadiana, iroso amin'ny mariazy. Tateoriny indray a nanao izay azo atao ny devoly mpamaritra ny fo mba ampisaraka azy mivady. Tena tsy maty vola avakibaka ny devoly riavany raha mbola tsy tena niala tanteraka tao fon'le olona izy dia tsy maintsy mitady hevitra, mitady lalana hoe ahoana indray no amelezako. Efa tsy voasakako izy tamin'izy ny famofo, tsy voasakako tsy hanambady tsy hanao mariazy, fa amin'izao izy efa manambady zao indray ahoana indray no ataoko, fa tsy maintsy ravako ny tokantranony, tsy maintsy sarako izy mivady. Dia tena nanao izay azo atao mihitsy ilay devoly mpamaritra ny fo, anao izay ampisarana azy ireo, tena nanao izay azo atao mihitsy. Dia raha ny zava-nisy sy ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany
dia hoy aho hoe impossible ny mbola hitoiza fanambadiany retondreto satria za mihitsy no niona tamin'izay mivady tamin'izay fotoana izay tena impossible raha zao no mitohy raha zao no tsisy vahaolana aingana impossible mbola hitoiza fanambadiany reto mpivady reto fa dia raina Jesosy dia raina Jesosy hita marimariny zao fa na dia manana ny hery ary ny devoly dia azo hitsikitsahana amin'ny anaran'i Jesosy izy azo resena amin'ny anaran'i Jesosy izy halleloia taoriana mivavaka fanafanana tao dia voavonjy ireny tokantran'izy mivady sitrana fon'ilay vehivavy tena sitrany eny nisatra niala tao anatiny ary afaka tamin'ny famatorany devoly ny fony ary resy tanteraka ny devoly ny vaniny olona mandriky teny androany mifankatia tsara zareo andao sitsika teka mafy dia mafy an'Andriamanitra halleloia dia hoy aho hoe hivavako anareo mantsy efa aveo hivavako anareo izay marary eo amin'ny fo na manao sy manahoana fiseholilay retina eo amin'ny fonao hivavako anareo izay efa azony devoly atanana eo amin'ny fo na manahoana sy manahoana fisehony sy ny zavatra ratsy efa netiny devoly teo amin'ny fonao no zany dia manentana amin'ity androandroany ity aza mandrimandry manana retiny zany ianao tompoko efa fantatrao fa misy aretina amin'ny fonao dia maniny ianao ny mbola varimbariana tsy taitra tsy rototra aza mandrimandry manana retiny zany ianao raha tsapanao fa isan'ireo olona mbola voafatry ny devoly ny fonao manentana tsika rehetra ao fa efa nitsofoky ny sotona dia okandia ianareo efa nambarako ny marina ary efa nilaza fa hivavako anareo aoko vonina ianareo andray famonjena andray fanasitranana andray fanafahana amena halleloia dia zao ihany koa ny teniko mialatsiny ny fomba fiteny aza raha tena ity fotoam-pivavana androany ity aza raha tena aza miraiky fitapitany devoly anao dia ho varimarina ohatra ny tsy toka saina ny devoly ankeka mahay miasa mahay mamitaka tahaka izany satria ny asa dia zao aleo ny maty rapito zay maty androany fa ny antsika kosa na dia mbola isy any ary vavaka fanafana amin'ny herinandro amin'ny tababola amin'ny tokom-bolana ny antsika dia hoe aleo androany dia androany any ho toka ny famonjena ho toka ny fanasitranana ho toka ny fanafahana halleloia dia farany a ny fanaratsy a mpamaritra ny fo dia tena manakana ny olona tsy ho tahina ihany koa izy io manakana ny olona tsy ho tonga ny an-danitra ihany koa izy io dia izy rehefa tena diniko baiboly dia hoy aho normal be zany ahoana moa ny tahina azy ka ny fony azy a ratsy io ndratrehan'Andriamanitra dia inona fitahina azon'Andriamanitra omena ny olona manana fo ratsy tahaka izany ny fony azy ratsy io mason'Andriamanitra ahoana no anaken'Andriamanitra hoe mahazo miditra ty an-danitra ihany anao na dia ratsy fo azy tsy mamela heloko mankahala normal be le izy ka androany a no ny etaetanao teo any an-danitra no ny etaetanao tiana ho tahina no ny etaetanao tianana fiainana vaovao mba ho tanteraka le teny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanaka Israely hoe ny fo vatonareo hosoloko fo nofo fa ny antsika eto indray androany ny fo ratsy hosoloana fo tsara ho arabaka teny hoe iova fo ianao vonina ndray fahasoavana ve anao androany vonina ndray fanafana ve vonina ny hositranina ve vonina ny hovonjena ve aondreny lohanao azy aondreny lohanao dia atao vitan'Andriamanitra ny etaetanao amin'izao fotoana izao atao vitan'Andriamanitra ny etaetanao amin'izao fotoana izao apetrao ny fonao ny tanana apetrao eo ny fonao ny tanana atao vitan'Andriamanitra ny etaetanao amin'izao fotoana izao etaeta teo vovonjy teo sitrana teo afaka atao vitan'Andriamanitra ny etaetanao izy ny mpandika ny fo sy ny vo izy ny mpamantatra ny fiainantsika olombelona rehetra
ka atao vitan'Andriamanitra ho ao ny etaetanao fa ivavako anareo ao, ivavako anareo ao. Matoky fa hiasa ny tompo androany, matoky fa hiasa ny tompo androany. Dia melony anaovako vavaka azy, dia ianareo mihitsy no angatako anao vavaka. Voalohany ho fanamafisana ny fiainanareo fa tena an'olo tena feno ho an'i Jesosy anareo. Zany hoe ny ilainareo zany Jesosy irery ihany hitoetra ao anatinareo ary ianareo hitoetra ao amin'i Jesosy. Faharoa, manaova fifonana ny amin'ny fonao ratsy, ny fonao maloto mandrakariva, ny fonao tsy araka an'Andriamanitra, manaova fifonana ny amin'izany rehetrarehetra zany. Dia mibeba vitsy zay dia teneny hoe amin'ny anaran'i Jesosy sitrina foko, sitrina foko marary. Ankoatra zany akoa roay ny devoly mpamaritra ny fo azo omena toerana mihitsy izy. Roay amin'ny anaran'i Jesosy fa andeha io, resinao io, resitsika rehetrarehetra io. Efa nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fahefana entina manitsaka amin'ny maiko asemena rano, entina mandresy ny herehetra nana fahavalo. Efa nomeny Jesosy antsika amin'ny fahefana mamoaka demôny amin'ny anarana. Ianao tsy adala tsy verisaina noho izany dia avoiny devoly, avoiny devoly mpamaritra ny fo hiala ao anatin'ny fonao ao amin'ny anaran'i Jesosy fa andeha io. Vitsy dia vavako anareo ao. Andro ray lehibe ny androandroany ho afaka ianareo. Samy ary mivavaka izy, samy mivavaka arak'izay nambarako izay tsika rehetra tonga eto. Samy mivavaka izy, samy mivavaka amin'ny fon'ny ray manontolo mihitsy izy. Halleloia. Tena asandrato ho avy dia avy ho feonao, asandrato ho avy dia avy ho feonao, asandrato ho avy dia avy ho feonao, asandrato ho avy dia avy ho feonao. F'Andriamanitra anao zavatra lehibe amin'ity androandroany ity, Andriamanitra anao zavatra lehibe amin'ity androandroany ity. Asandrato ho avy dia avy ho feonao. Andriamanitra anao zavatra lehibe amin'ity androandroany ity. Samy mivavaka arak'izay fanetanako izay izy. Mangatafy famindrapo sy famelan-keloka, mangatafy famindrapo sy famelan-keloka. Ibebao ny toetranao sy ny toe-panahinao ratsy, ny fonao ratsy. Ibebao zany, ibebao zany riavanao. Ny fo mora tezitra, masika, mora tohina, mankahala, tanalolo-po, enti-po, tsy mamela heloka, mahasamana valifaty. Ibebao daholo zany rehetrarehetra zany. Ary teneny hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny foko, teneny hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny foko. Ny anaran'i Jesosy dia manasitrana ny aretina rehetra. Ny anaran'i Jesosy manasitrana ny aretina rehetra. Anisan'izany ny aretin'ny fo izay tsy azo stranina fa azon'Andriamanitra stranina. Ray amin'izay ny devoly eo fonao azy, ray izy andeha, ray izy andeha. Raha tsy afaka izy tamin'ny herinandro, tsy maintsy afaka izy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ray izy andeha, ray izy andeha, avoay amin'ny anaran'i Jesosy. Zany fanaratsy mpamaritra ny fo zany. Andro ray lehibe ho antsika ty androandroany ity tompoko. Amody tsy hanafaka anao Jesosy androany, amody tsy hanafaka anao Jesosy androany. Avoay izy hiala, avoay izy hiala,
asa mandeha izy. Halleluja, 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 halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny fanaratsy rehetra ao dia ny fanampahamanitra ny fo miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Anao famonjeny sy fahagagana, fanasitranana, fanafana lehibe ho an'ny fonao Jesosy androany. Dia ho tonga fo vaovao ny fonao, vaovao ny fonao. Avy ala ho andeha, avy ala hivoaka ny fanaratsy izay androana io. Aza tazomina mihitsy, aza tazomina mihitsy. Halleluja, 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 halleluja. Manafaka ianao androany Jesosy eo, manasitrana, mamonjy. Ary hitondran'ity fiangonana ity ho afitaina lehibe. Ho ataonao zany Andriamanitra androany no famindramponao ao amin'ny Jesosy. Dia manginy isika tompoko, manginy indray isika. Kanefa mbola akipihany masonao. Manginy isika, kanefa mbola akipihany masonao. Aoka tena hifantoka tsara ao amin'ny Jesosy ianao. Izy izay voalaza fa mpanasitrana ny aretina rehetra. Ary fototra mahatonga antsika marisy devoly. Aoka hifantoka ao aminy ianao. Hivavako anareo ao. Izay ilay nampanentenako. Hivavako anareo ao. Ho sitrana ianareo izay manana aretina ho mifo. Ho tsapanareo fa izy zavatra hiala iongotra ao anatin'ny fonareo ao. Dia voova olom-baovao ianao. Tena lasa ny fo ratsy teo aloha ary anina fo tsara ianao. Iaiky ny fivana eo amin'ny fiainanao, iaiky ny fivana eo aminao, ny ankonanao, ny manodidina anao. Andriamanitra mamindra fo amin'ny olona rehetra tonga eto anao. Mamindra fo amin'ny olona rehetra tonga eto anao. Magataka aminao ao Andriamanitra ny amialanao eloka ny tsiraray avy. Fona aminao na inona iny antony natonga ny devoly na toerana teo amin'ny fo. Ifonanay aminao zany tompo na inona antony natonga ny devoly na toerana teo amin'ny fo. Ary natonga ny fo lasa marary ihany koa. Mamiala eloka ianao ka vonjeo ny olona rehetra tonga eto. Andro ray toa zato anay ny andro androany. Androm-pahasoavana, androm-pamonjena, androm-panasitranana, androm-panafahana. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny fanaratsy mpamatitra ny fon'ny olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Zao dia zao avokako ny fanaratsy mpamatitra fo. Miala, miala, miala. Zao dia zao ihany. Dia miala amin'ny olona rehetra tonga eto ny fanaratsy. Ty toerana ty, toerana amponay an'Andriamanitra. Tsy azony devoly andihizana. Ary ny olona tonga eto, olona efa namindran'Andriamanitra fo. Tsy azony devoly petrahana. Koa dia mandidy ny fanaratsy ao. Haingana, le mpamatitra fo. Zao dia zao, mivoa, mivoa. Haingana, amin'ny feo mahery no voanareo. Taka tamin'ny andron'ry Filipo. Amin'ny feo mahery no voanareo. Miala, miala. Aizany tsy andeha. Miala ry fanaratsy mpamatitra ny fo. Ary ny aretina ny fon'ny olona. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia miala ny aretina. Miala ny devoly fotry ny aretina. Miala ny devoly fotry ny fo ratsy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aizany tsy ale. Tsy zakanao ty fotoam-pivavahana ity. Sy zao vavaka ataoko zao ry devoly a. Tsy zakanao zao. Tsy zakanao zao.
amin'ny anaran'i Jesosy. Indray miala, indray miala, indray miala, indray miala. Angana aza esorina amin'ny fonareo mihitsy ny tanana. Avy hatrany dia raisy fanasitranana, raisy fanasitranana, raisy fanasitranana, raisy fanasitranana. Matetika ny devolim-pamanitra fomo malahelo toerana dia mitomany asa tamamenatra izany, asa tamamenatra izany. Na hitomany anao na hikika anao, avy alao andeha izy, avy alao andeha izy, avy alao andeha izy, avy alao andeha izy, avy alao andeha izy. Natao afaka daholo ianareo rehetrarehetra androany, natao afaka daholo ianareo rehetrarehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Ho anareo izay manana olana manokana matsapa an'ity olana ity, eo amin'ny lafiny fananganana tokantrano, eo amin'ny lafiny tokantrano, tsapanao fa misy sakatsakana foana, misy fandravana foana ao, matoka ny atmosfera tsy mahafinaritra eo amin'ny mpivady. Ho anareo matsapa zany androany no androm-pamonjena ho anareo, natao afaka ianareo. Raisy ho fahasoavana ho anao ny androandroany, hivavako anareo aho zay voakasiky zany. Mbola petrao eo fo ihany ny tanana. Lehibe ny famindrapona ho Andriamanitra. Isaorana ny anao zay nitantana sy nitondran'ny olona ho avy eto. Ka androany rehefa naratsy manao sakana tsy ahafahan'ny olona mirosa fanambadiana, amin'ny anaran'i Jesosy mikala, mikala, lasa daholo mandeha. Rehefa naratsy manao sakana matoka ny fanambadiana na mariazy tsy mety vita, mikala amin'ny anaran'i Jesosy, mikala amin'ny anaran'i Jesosy, mikala amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa naratsy mitondra gidragidram-panambadiana, mitondra olana ho fanambadiana na tokantrano, zao dia zao, zao dia zao, miala, mikala, tonga dia miala, tonga dia miala, mikala, miala eo amin'ny tokantrano misy andretondreto fanaratsy mitondra gidragidram-panambadiana, miala eo ampovoan'ny izy roa le fanaratsy mitondra gidragidram-panambadiana, miala hoa, mikala, mikala, mikala amin'ny anaran'i Jesosy. Aizany tsy ala e, efa resinay ianareo devoly a, efa resinay ka dia tsy maintsy miala. Manana fahefanao ary mietsika arak'izany fahefana zany. Misaotra Andriamanitra, misaotra fa tsara ianao, misaotra fa tsara ianao. Halleluja. Iaraka ivavaka isaotra n'Andriamanitra isika, misaorany amin'ny herin'Andriamanitra nanafaka anao teo. Iaraka ivavaka isaotra n'Andriamanitra isika. Raha mety hatsangan'ny tananao anila dia andao isaotra, ataontsika mipololotra vaoapotsika ny fisaorana ny amin'ny fanasitranana, ny amin'ny fanafahana zay nataon'Andriamanitra ho antsika androany. Halleluja, halleluja, halleluja. Mideranao Andriamanitra, mideranao, mideranao aho, mideranao, mideranao, mideranao aho. Mankalazanao Tompo, mame voninahitra anao Andriamanitra tsy toa. Ianao no tompon'izao rehetra izao, ka dia misaotra, 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 misaotra. Sa mivavaka ihany izy, sa mivavaka, manao vavaka, tena manao vavaka fisaorana, fakasitrahana an'Andriamanitra tsika rehetra toka eto.